Amitiavana tokolasy tompoko vavy no hitondrana ny raba ato anatin'ity vaovaoan'ny TV Plus Madagasikara ity. Anasananao anaraka izany hatramin'ny farany Eliza Hermanina miaraka manolotra amiko ny vaovao izao alaizo miarabaka. Miarabanao Ibrahima Razafi miaraba sikagnampy magnatrika fampalalam-baovao amin'izao hariva zao. Ireo vaovao nisongadina ho an'ity androany ity miditra tamin'ny fitokonana faobe mampiasan'ny JIRAMA tamin'ity alarobia 6 jolay ity nikatona avokoa ireo masoivon'ny JIRAMA rehetra saika nahitana farambe teny amin'ireo masoivo. Telerinandro taty aoriana tsy mbola hita ilay sambo AW izay nialina avy any amin'ny seranan-tsambo Mahajanga ho an'ny Komoro ny 9 jona teo. Tsy mbola fantatra mazava ihany koa ny anton'ny fahaverezana ary tsy nahitana porofo hatramin'izao. Tapany faharoa anatin'ireo lohateny vaovao tafakatra nizingana famaranana tamin'ny mondial marseillaise pétanque 2025 ny triplette malagasy izay ahitana ny Tomer sy Iva Rilov nandresy tamin'ny isa 39 nanoloana ny Bayer izy ireo androany tamin'ny lalao manasadalana. Walaitsika ao anatin'ny songadina anisan'ireo taranja mbola manahirana ireo mpiadina amin'ny fanadinana baccalauréat ny matematika sy ny malagasy ho ireo mpiadina efa ao anatin'ny kion-dalana farany mialohan'ny hatrena ny fanadinana ofisiala nefa ireo mpianatra amin'izao. Ny antsim-piam-baovao avy hatrany mahakasika ny vaovaon'ireo mpiasan'ny JIRAMA niditra tamin'ny fitokonana faobe ireo mpiasan'ny JIRAMA manerana ny nosy tamin'ity alarobia 6 jolay ity nikatona avokoa ireo masoivon'ny JIRAMA rehetra ary saika nahitana filaram-be teny amin'ireo masoivo. Maro ireo mpanjifa no tsy nafantatra fitokonana ity izay niteraka fahasahiranana araka ny fitarainan'izy ireo mpanjifa tokony hividy fahana isitrahana herinaratra no tena maro anisa tonga teny anivony ireo masoivon'ny JIRAMA mbola mitoy anefa ny fitokonana raha toa ka tsy misy vahaolana raisin'ny fitondram-panjakana ato anatin'ny 420 ora araka ny fanazavana hoetiny amin'ity nandrembolonina. Marobe ireo mpanjifan'ny JIRAMA no tonga teto amin'ny masivony teto Akadiavo ny maraina teo sy nalala ny fikatonany birao izy ireo raha tsy efa tonga dia tia antoerana tsy nisy fanazavana azon'ireo mpanjifa fa dia nasaina niverina fotsiny izy ireo. Tsy dia nafantatrako. Ahoana? Tonga eto zao vao nalala hoe nikatona ilay izy. Efa andeha fidinjero. Ianao ve nalala hoe mikatona ny JIRAMA androany? Tsy nalala. Tsy nalala mihitsy a? Iny anefa ny ampiliwany androany. Ny anahy zao ny aleko ety. Ny aleko ety zao aka ny vidin-jironay satria ilay izany sy tenen'ny zareo hoe andeha alefa amin'ny SMS dia alefa amin'ny email fa tsy aterin'ny relevé intsony. Miteraka fahasahiranana ny fitokonana ataon'ny JIRAMA ho hiatrany ireo mpanjifa dia nilaina mantsy ny jiro sy rano kanefa tsy afaka misitraka izany izy ireo noho ny fikatonany birao. Mivoatra karakara taratasina jiro fa rendez-vous androany dia tsy mijiro zany zaiko. Odiko tsisy ninona atao atoko ny vavady ary ty mihidy be. Zany le majinika foana ny victime amin'ilay izy fa zareo lehibe manao zay ataony ihany dia le olona majinika ny victime amin'ilay izy. Tokony vahan zareo ilay olona satria ilay fotoana very. Nefa ny angatanay mba tokony asiana service minimum satria efa alany le crédit dia le olona zany makaty fotsiny nefa ny mandany fotoana izay mandany lera makaty nefany dia tokony hoe asiana service minimum zany izay ny angatanay amin'ny fanjakana zany zareo tokony hoe tsy haiko hoe jirojirosana zany ilain'olona foana zany dia izay zany ny mba teniko dia izay mba fangatahana zany. Vao maraina kosa dia efa nifampitaona tety Sonerany ireo mpiasan'ny JIRAMA araka ny fanambarana nataon'ny Tambabe ny mpiasan'ny JIRAMA omaly niditra tamin'ny fitokonana izy ireo tsy miova ny fitakiana dia ny fangatana ny fanafoanana ny sata-vaovao ny JIRAMA maro ireo fiantraikany ratsy noho io fanovana io. Misy tato io zany no olan'ny mpiasa zany satria raha misokatra amin'izany société anonyme zany tsika dia mirosana amin'ny privatisation zany. Tsy marina le ilazana fa hoe fanafenan-javatra le ilazana hoe tsy privatisena ny JIRAMA nefa tsika niroso amin'ilay hoe société anonyme izay misokatra amin'ny mpandraharaha rehetra zany ka ny filazan'ny ministra zany dia tsy lavina eto mahanina zany fa tsy adalako ireo mpiasa ireo tsy ahafantatra ny zavatra angatahana fa ny zavatra ilaina zany dia hoe annulena mihitsy io statut io ajanona amin'le taloha industriel le JIRAMA. Manome 420 ora ny fanjakana hitady vahaolana ny Tambabe ny mpiasan'ny JIRAMA hitoy ny fitokonana raha tsy misy marimaritra iraisana.
Etsekilany namoaka ordre de réquisition ny ministerany angovo amerenan'ireo mpiasa iasa izay tsisy fiatraikany amin'ny fitokonana atao raha nambarany tambabe ny mpiasany Jirama hatrany. Avy hatrany dia ho araintsika ihany koa ny akon'ny fitokonan'ny mpiasan'ny Jirama tany amin'ny faritra Sasantsasany, Totomasina, Toliara, Ambanja, Ambositra sy Fianarantsoa. Ho an'ny Jirama teto Ambositra, io maraina io nikatona tanteraka ny birao eto Manolotrony. Nisy ihany anefa ireo mpanjifa tonga teto ka niraisin'ireo mpiasa. Teo ihany koa ny fahasimbanana azahoana fitarainana, niezaka namary ny olana ireny ny mpiasa araka ny fanazavana azo. Ny tolakandro kosa niverina ny sokatra indray ny Jirama, niasa toy ny andavanandro ireo mpiasa. Araka ny fantatra, taorian'ny namoahana ordre de réquisition ho an'ny Jirama, nataon'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo no anton'izany fanapahan-kevitra izany. Saingy mbola tazana ny rantranty ity sora-baventy milaza fitokonana ity, izay fiombonan'izy ireo amin'ny Jirama manerana ny nosy. Tsy niasa ny mpiasa ny Jirama teto Ambanja ny tokona ny tapany maraina. Tokony tamin'ny 10 ora sy sasany maraina teo ny vory ny mpikambana eo anivon'ny OMC. Misy ny fampitambavao avy amin'ny Jirama Foibe izay miandry ny avy amin'ny ministera. Hatreto tsy niasa ny mpiasa ny Jirama ankoatra ny eo amin'ny caisse andoavana facture. Na eo aza ny fitokonana dia mandeha amin'ny ora mahazatra ny jiro amin'ny 7 ora sasany maraina ary tapaka ihany koa ny jiro mariana fa tsy eto an-toerana ny talehan'ny Jirama fa ny mpisolo-toerana no ao Ambanja. Tokona ihany koa ny mpiasan'ny Jirama eto Fianarantsoa, tsy misokatra ny birao ny maraina teo. Hitantsika amin'ny sary izao fa mikatona tanteraka ny biraon'ny Jirama eto Tsitsan'olondroa. Ao anatin'ny toeram-piasana ireo mpiasa mikatona tsy miasa, mijanona avokoa ny asa raha nambaran'izy ireo. Miray feo amin'ny mpiasan'ny Jirama maneran'i Madagasikara izy ireo amin'ny tsy faneketana ny sata vaovao izay ambaran'izy ireo fanapotika ny orinasa sy ny vahoaka ho ireo mpiasa. Na dia oza ny fitokonana dia mbola mandeha ny jiro sy ny rano eto Fianarantsoa. Mitoetrano izy ireo ny fitokonana raha tsy voavaly ny fitakiana. Araka ny toromarika avy amin'ny syndikan'ny Jirama Foibe dia miray feo amin'ny mpiasan'ny Jirama manerana nosy ihany koa ny mpiasan'ny Jirama eto Mananjary ny amin'ny tsy fanekena ny sata vaovao izay ambaran'izy ireo fa anapotika ny orinasa sy ny vahoaka. Mitateraka araka izany ny biraon'ny Jirama teto Mananjary nanomboka ny maraina teo. Ny raha ny androany aloha dia mikatona ny biro fandraisana facture, fandoavana facture. Fa miandro toromarika avy any amin'ny lehibe foagna zay. Teto aloha mbola sy voafetra ny fotoana fahataperana fa diafara amin'ny fahazahoana ny tombosoa eresana miaraka amin'ny mpanjifa zay mitanjona amin'ny fitakina amin'ny sy fanekenany fitaky vaovao. Ny esika tao aloha dia mandray baiko avy any amin'ny Foibe fa sy manana esika ho anay manokana fa baiko avy any amin'ny Tambabe avy any amin'ny direction zay no arainay foana. Mbola mijanona amin'ny ora mahazatra kosa nefa ny ora firehetan'ny jiro sy ny ora fatapahan'ny jiro eto Mananjary hatramin'ny androany. Niatrika fivoriana niaraka tamin'ny OMC eto Toliara, ireo delegation'ny mpiasa avy ao amin'ny orinasa Jirama Toliara ny maraina teo. Isan'ny noresahana nandritra izany ny mahakasika ny grevy na fitokonana ataon'izy ireo. Nanambara fa manohy ny fitokonana hatrany ny mpiasan'ny Jirama Toliara izay fitokonana iraisan'izy ireo eraky ny Madagasikara. Voaresaka nandritra ity fiaonan'ity ihany koa nefa ny tsy tokony hitarany grevy na fitokonana ity any amin'ny fanapahana jiro na rano eto Toliara. Raha tamin'ny androany ity aloha dia nitohy ny famatsiana jiro ary tsy tapaka ihany koa ny rano. Raha mahakasika manokana ny fisehon'ny fitokonana androany dia nanidy vavahady ary tsy nisokatra kosa ny biraon'ny Jirama eto Toliara ny maraina teo. Raha toka niverina ny sokatra ny birao fandaovana facture nanomboka ny tolakandro teo. Nanatanteraka fitokonana tahaka ireo mpiasan'ny Jirama manerana ny nosy. Ireo mpiasan'ny Jirama teto Tomasina androany alarobia 9 Jolay teto amin'ny Masivony Jirama Bazarbe no nantanterahana ireo mpiasan'ny fitokonana. No banana ireo mpiasa tamin'ny fiara lehibe
izay ampiasainy jirama malona ny varavarana fidirana ao amin'ny bureau ny jirama. Ny tangorona tao anatiny faritra misy ny orinasa jirama ireo mpiasa sady ny tsoka kiririko. Saingy mbola nisokatra kosa ny bureau ny jirama teto Toamasina Androany. Afaka nandoa ny faktura ny ireo mpanjifa ary misy ireo mpiasa sasany mifampiresaka amin'ireo mpanjifa na dia nisy ny fitokonana nataony ireo mpiasa. Ny tsy fanekena ny sata vaovao ny orinasa jirama no antony fitokonana faobe nataony mpiasa ny jirama manerana ny nosy Androany ka nisany nandray anjara tamin'ny hetsika ireo mpiasa ny jirama teto Toamasina. Tsy nisy nety nitondra fanazavana sy faneho-kevitra mikasika ny fitokonana kosa ireo mpiasa izay nitokony sy ny tompon'andraikitra ny orinasa jirama eto Toamasina rehefa nantsoina Androany. Raha ny vaovao nivoaka izao hariva izao kosa dia nivaly ny fitiliana nalefa tany Frantsa mahakasika ny fanapoizinana niseho tany Ambohimalaza araka ny tatry ny Tony Papan'Olalany eo anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny tale jeneraly ny tolotra ara-pahasalamana ao ministeran'ny fahasalamana. Voaporofo anatin'ny valin'ny fitiliana iny fisian'ny singa tsy fahita anatin'ny sakafo sy anatin'ny vavony tao amin'ny ampatsakafo sy rano alefa natao fitiliana tany Frantsa. Mifandraika amin'ny fisian'ny singa any anaty vavon'ny olombelona ireo trangana aretina niseho tamin'ireo niaram-boina araka ny valin'ny fitiliana hatrany fanapoizinana. Empoisonnement araka izany no nahazo ireo mararina hiditra hôpitaly fa tsy botulisme hoe hatrany. Ny tele jeneraly ny tolotra ara-pahasalamana mitoy ihany koa ny fanadidina mahakasika ity raharaha fanapoizinana ity rehefa misy ny findaingazana sy olona maro nampanantsoina hointo ny Papan'Olalana. Iantra Lalasoa. Ny resantsika androany moa dia toy ny zavanseho teny Ambohimalaza ka ny vokatry ny analizy izay nalefa tany France tany amin'ny service de toxicologie spécialisé ary vitan'ny professeur spécialiste en toxicologie SONI izay sady expert judiciaire eo amin'ny cour d'appel any France. Ny amin'ny analyse ohatran'ny to moa dia eo amin'ny telo herinandro ka hatramin'ny enina herinandro vao hita amin'ny valiny satria mbola maro ireo étape izay tsy maintsy andalovana vao hita izay singa mety ho hitantsika eo amin'ilay prélèvement izay nalefa ary koa avy eo mbola misy ny fanamafisana ny résultat. Tsika moa zao dia taorinan'ny telo herinandro mahery kely no azo ny valiny. Ny prélèvement izay nalefa moa dia ny rà eo ihany koa ireo ampin-tsakafo izay tao anatin'ny vavon'ny marary ary nahitana singa izy ireo izay singa tsy fahita amin'ny sakafon'olombelona ary indrindrandrindra singa tsy fahita ao anatin'ny vavon'olombelona. Ary io singa ireo rehefa tafiditra ao anatin'ny vavon'olombelona dia fandraika tsara amin'ny trangana aretina na symptôme izay niseho tamin'ireo olona maro niditra hôpitaly. Nisy moa ny ahiahy izay nandeha niresaka hoe botulisme ilay izy. Ny botulisme dia matin'ny hafanana ary koa indrindrindrindra matin'ny famanana sakafo na ny fandrahoana sakafo izay mahazatra antsika. Ary nanao ny fikarohana izahay ny asa karoka rehetra izay vita eran'izao tontolo izao dia tsy nahita mihitsy hoe ny vokatra avy amin'ny patisserie dia nahitana botulisme. Araka izay efa voalazan'ny tale jeneraly ny tolotra ara-pahasalamana eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana teo dia misy singa tsy fahita anaty sakafo sy tsy fahita anaty vatan'ny olombelona izay voatily tamin'ny fitsiriana natao teny ivelany. Tany am-boalohany moa dia efa nisy ny valin'ny fitiliana natao teto toerana izay nilaza fa misy ny singa tena mahery vaika sady mampidi-doza tafiditra tao anatin'ny vatan'ireny niaram-bona ireny. Manamafy izany fa tena fanapoizinana na empoisonnement no tranganisy tamin'ity raharaha ity. Eto izany dia manambara izahay fa mitohy ny fanadiadiana sy ny famitonana izay atao eo anatrehan'ny mpitandro ny filaminana gendarmerie pirenena sy ny polisy pirenena ary eo anatrehan'ny mpitsara mpanao famitorana. Misy ny finday izay nalaina ho atao fitsirihana, misy ny olona maromaro izay natsoina ho atao fanadiadiana. Amafisina hatrany moa fa izahay aty amin'ny fisarana dia tsy afaka amboraka ny tsy ambaratelon'ny fanadiadiana na izahay.
Ifamoivozana an-dranomasina kosa indray telo herinandro sy taty aoriana mbola tsy hita ilay sambo AW izay nialaviana Tsiranatsambo Mahajanga hiazo ny Comore ny 12 jona lasa teo. Tsy mbola fantatra mazavatra amin'izao ny antony fahaverezana ary tsy mbola nisy profita manamafina fandrobana na lozam-pifamoivozana an-dranomasina no nitranga hoy ny tatry ny APMF manoloana ilay vaovao miparitaka amin'ny tambazotra ny serasera kosa izay milaza fa any Somalia ilay sambo dia efa nisy ny fifandraisana natao tamin'ireo tompon'andraikitra mpanjakana any an-toerana ho fanangonam-baovao ka miandry ny valiny avy amin'izy ireo hoy ny tale jeneraly ny APMF efa miditra amin'ny dingana lalindalina kokoa kosa izy ireo amin'ny fanarahan-dia sy ny fikarohana ny fampiasana ireo teknôlôjia sy ny fitaovana misy amin'ny fiara-miasa amin'ny sampandra maro mitatra izay vaovao izay Krasia Andrititoerina. Mitohatra ny fikarohana ny sambo AW izay tsy hita popoka efa 3 herinandro izay. Hatreto dia tsy misy fambarana tranga mihitsy milaza fa hoe tradozana rendrika ilay sambo izay nitondra olona 30 ahitana teratany malagasy 710 niainga tao Mahajanga ny 12 jona ka tokony tonga tao Comore ny 15 jona. Tsy mbola misy profita manamafy ihany koa fa fandrobana no nahazo ilay sambo raha ny tatitry ny APMF. Nisy ny vaovao niparitaka tamin'ny tambazotra serasera izay nilaza fa any Somalia io sambo io. Noraisina avokoa ireny ny tale jeneraly ny APMF ary efa nisy ny fifandraisana tamin'ireo tompon'andraikimpanjakana any Somalia anaovana fanangonam-baovao ka miandry ny valiny izay raha ny tatitry ny tale jeneraly ny APMF hatrany. Na eo ary izany dia efa miditra amin'ny dingana lalindalina kokoa amin'ny fikarohana. Efa nisy ny fampiasana ny fiaramanidina Mauritiana na avion Dornier izay manana fitaovana manokana ahafahana mitily ny zavatra bitika indrindra any anaty ranomasina saingy tsy nahitana soritra n'ilay sambo AW ireo sidina maromaro izay noheverina tokony ho nahitana azy. Ny zone A izay nanaovana ny sidina tany avaratry ny nosy Comore, ny zone B nanaovana ny fikarohana tany amin'ny avaratra atsinanan'ny nosy Mayotte, ny Toy hatrany atsimon'ny nosy Comore sy atsimon'ny Mahajanga izay nanaovana ny sidina ambany hita maso ny fikarohana saingy tsy nahitana vokana hatrany izany. Etsy ankilany dia manampy amin'ny fikarohana ihany koa ny sambo Antsantsa. Mbola mitaky fitoniana sy faharetana manoloana ity toe-zavatra ity ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny ary miantso ny rehetra noho ny fifampizarana vaovao mety hanampy amin'ny fikarohana ny sambo AW. Pejy politika kosa indray dia nitanterahana androany fifamindram-pitantanana teo amin'ny kesturan'ny anteny mierandoolona teo aloha sy ny 5 kestura vaovao inoseramila tao anatin'ny firalahiana no nanantanterahana ny fifamindram-pahefana satria samy loolona lanto amin'ny faritanatsiranana izy mirahala ireo nanatrika izany sy ny loolona nitarihan'ny filoalefitry ny anteny mierandoolona Nicolas Rabemananjara sy ireo loolona hafa. Zora Barzona. Androany alarobia 9 Jolay 2024 no nanatanterahana ny fifamindram-pahefana sy fifamindram-pitantanana teo amin'ny kestura teo aloha Edi Serge Fernand sy ny kestura vaovao Mino Seramila izay natao teo anatrehan'ny loolona no tarihin'ny filoalefitry ny anteny mierandoolona Nicolas Rabemananjara tao amin'ny anteny mierandoolona androany. Tao anatin'ny firalahiana tanteraka no nanatanterahana ity lanonana androany ity ary samy rarisoa ho an'ny kestura vaovao avokoa ny loolona indrindra fa ny filoalefitry ny anteny mierandoolona Nicolas Rabemananjara izay nitondra 4 mafonja ho an'ny kestura Mino Seramila ny tenany amin'izao fitantanana ny rara sy ny fitantanam-bola eo anivony ity androm-panjakana ity. Teny anankiroa no mba raiko sidiko eto tongen'ny doyen moko nendrea mangalatahaka ny doyen misy teny anankiroa tiako zarena anareo dia hoe toujours vouloir plus. Faharoa dia hoe ratsy eraka io no développé kely fotsiny hoe tamin'ny andron'ny président Ratsiraka dia nisan'izay fomba fitenenana hoe tsara ny président fa ny eraka na mpanaovana azy nanao azy tsy nety. Zay no teny hozaraiko aminao kesitera vaovao tandremo zay efa teny faharoa zay mety be mety ho
tsara ny ezaka ataonao fa ny iraka ampanaovonao ndraindray misy tsy mahavita ny asa na mivilambilana na bicalcul na ohatraohatran'izany dia mety mahapotika ny fitantanana sy ny zavatra atao rehetrarehetra ka misodrananao zay zokinao avita ansakatsaina aminy ny adidy zay napetraka aminao mba horehirehany ty ataontsika hoe fotoana larovatsika ety. Nahitana ny solitena ny mpiasan'ny anteny mirandoolona sy ny mpikambana ao amin'ny kabinetra ny kesora vaovao ity fifamindram-pitantanana teo amin'ny rotonta androany ity. Ny lolona Edi Serge Fernand sy ny kestura Mino Seramil izay samy loholona lany tao amin'ny faritany nantsiranana nandritra ny fifidianana loholona farany teo. Fa efa ny Sainte Marie andray ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Rampitso ny filoham-hevitry ny anteny mirandoolona misana ny faritany avaratra Eric Bessot dia nilaina ny fanatanterahana ny filan-kevitry ny minisitra isam-paritra satria ahafahana mijery ny zava-misy marina amin'ny faritra hoy ny filohan'ny anteny mirandoolona filoham-hevitry ny anteny mirandoolona misana ny faritany avaratra Eric Bessot ny anjadin'izay ary. Rampitso alakamisy 10 Jolay no anatanterahana ny filan-kevitry ny ministra any Sainte Marie taorian'ny Fianarantsoa tena ilaina ny filan-kevitry ny ministra mitety faritra satria mifantoka bebe kokoa any amin'ilay toerana ny filohan'ny Repoblika sy ny mpikambana amin'ny gouvernement ary Premier Ministre rehefa filan-kevitry ny ministra tahaka izao hoy ny filoham-hevitry ny anteny mirandoolona misana ny faritany avaratra Eric Bessot izay tafiditra ao anatin'ny faritra iadidiny i Sainte Marie. Io moa zany efa fomba fiasan'ny filoham-pirenena sy ny gouvernement tato ato fa dia atao zany reny filan-kevitry ny ministra manatona ny faritra tsirairay zay. Amin'ireny fotoana reny dia hitantsika fa dia mahazo tombony be mihitsy ilay toerana anaovana ilay filan-kevitry ny ministra ary tsy vitan'izay fa ny toerana manodidina an'iny faritra iny dia anaovana fanapahan-kevitra amin'ny lafiny fampandrosoana maro samihafa. Nisy ihany koa ny fangatahana nataon'ny filoham-hevitry ny anteny mirandoolona sana ny faritany avaratra Eric Bessot nandritra ny fandalovany filohan'ny Repoblika tany Sainte Marie roa taona lasa izay ary inona fa ivaly izany mandritra ny fitsidian'ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina any Sainte Marie manomboka Rampitso. Tonga eto ny filoham-pirenena amin'ny Rampitso roa taona lasa izy nagnano vato fehizoro tamin'ity tanàna Sainte Marie ty amin'ny fanamboaran-dalana sy amin'ny fotodrafitrasa maro samihafa. Ny filoham-pirenena zay na Andry Rajoelina dia filoha mampanantena sady manatanteraka ka roa taona lasa nisy ny fampanantenana amin'izao kosa zany fijerena an'izay fanatanterahana nataon'ny filoham-pirenena zay ka dia manao ny ezaka zay azo natao rehetra ny filoham-pirenena sy ny membre ny gouvernement ary ny mpiara-miasa rehetra amin'ny filoham-pirenena ka dia hitantsika amin'izao fa dia efa tonga ery daholo ny tompona miefitra maro isan-karazany eto amin'ny sika ary anao an'izany lanonana fitokanana fotodrafitrasa maromaro zany itsika miaraka amin'ny filoham-pirenena zaina manomboka amin'ny efa ny Sainte Marie avokoa ny mpikambana amin'ny gouvernement sy ny olom-boafidy nanomboka androany hiatrika ity filan-kevitry ny ministra sy hanotrana ny filohan'ny Repoblika mandritra izao fitsidiam-paritra ho tanterahany any Sainte Marie izao. Raha fitsidiana tamin'ny fomba fanajana ny anteny mirandoolona ny filohan'ny Transparency International tokony isy ny lalàna iadina amin'ny kolikoly eto Madagasikara raha ny nambaran'ny filohan'ny ONG Transparency International tamin'ny loholona Tsebomaleo izay nandray ity filohan'ny Transparency International ity afaka atao tsara ny mandany lalàna mikasika izany ny olona Tsebomaleo anisany noresan'ny rotota ihany koa ny mikasika ny lalàna mifeny mpivelona kilosy amin'ny tambazotra tserasera izay miamahazo vahana amin'izao. Mandalo eto Madagasikara amin'izao ny filohan'ny Transparency International avy any France nanao fitsidiana teny anivony anteny mirandoolona ny tenany sy ireo délégation miaraka aminy androany ary ny loholona Tsebomaleo no solitena ity androm-panjakana ity no ny iraka nataon'ny filohan'ny anteny mirandoolona any ivelany sy ny fivoriana maika nataon'ny filoham-hevitry ny anteny mirandoolona Nicolas Rabemananjara.
Ny resaka mikasika ny fiaramiasa teo amin'ity androm-panjakana mpanao lalàna ity sy ny Transparency International ny rotonta toy ny fanaovana sy ny fandaniana volavolan-dalàna hiady amin'ny kolikoly izay tena tokony olaniny ny antenimieran-doholony satria izany no tena ady goavana eto amin'ny firenena malagasy hoy ny loholona Tsiebo Maleo. Famangina ara-panajana na hoe visite de courtoisie ny andriamatoa filohan'ny Sénat izy moa raha tsika mahalala fa mbola nandeha ny firaka nataony any velatra dia ny solo azy koa ny intérimaire koa vao antso tapaka misy fivoriana maika nataony eto Madagasikara ihany ka ny tenako moa zany amin'ny maha filohan'ny vondrona parlementaire ny rimary no nisolo tena andry zareo ka ny resaka teo zany dia hoe ny resaka momba ny ady amin'ny kolikoly dia ny tsy ahivina amin'y zareo moa zany fa manana ny paikady nasionaly amin'ny ady amin'ny kolikoly io isika eto Madagasikara dia ny tsy ahivina koa fa tena ilaina le fanakalozan-kevitra. Isan'ny noresahana ihany koa ny mikasika ireo mpivelona kilosy amin'ny tambazotra tserasera na ireo antsoina hoe lanceur d'alerte izay hiarantsindry azo lena foana rehefa maneho hevitra hoy ny Transparency International. Tokony ho fantatra nefa ny tena mpivelona kilosy izay miresaka ny zava-misy marina sy ireo mitady tombotsoa manokana no io asa ataony io ka mila fantarina izany hoy ny loholona Tsiebo Maleo. Misy ny tena hoe lanceur d'alerte fa misy koa zany ny mampiasa an'izy io hanaovana hanorana olona zany tadiavana ny tombotsoany manokana ka rehefa atao ihany ny lalàna tsy maintsy asiana aroriaka zany na balize ahafahana manavaka hoe itya no tena mpitsoka tsiva moa zany sa ino ny lanceur d'alerte tena hoe mpanome vaovao sy hoe ity ny olona manana mampiasa azy hanaovana ny tombotsoany manokana. Ilaina ny fifampiresahana toy izao ahafahana mamantatra ny zava-misy eto Madagasikara sy ireo lalàna tokony ampiarina mikasika ny zava-mitranga hoy ny loholona Tsiebo Maleo taoriana fifampiresahana tamin'ny filohan'ny Transparency International androany teny amin'ny androm-panjakana mpanao lalàna ny antenimieran-doholona. Amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa indray ary nanozatsika ny fampahalalam-baovao tafakatra amin'ny digana famaranana amin'ny mondial la Marseillaise pétanque 2025 ny triplette malagasy izay ahitana ny Tonnerre sy Yves Arilov nandresy tamin'ny isa 19 nanoloana ny Bayer izy ireo androany tamin'ny lalao manasadalana androany no miatrika ny famaranana izy ireo manoloana ny ekipa frantsay misy any Kente. Fanazavana. Mamiratra ny ekipa malagasy amin'ny fifanana goavana amin'ny taranja active Canet B any amin'ny Marseillaise pétanque amin'izao. Raha tsy ahivina dia samy tafakatra tamin'ny ampahefandarana ny ekipa malagasy miisa roa izay nifaninana saingy ny ekipa nisy any Tonnerre sy Yves Arlov no nibata ny fandresena ka tafakatra ny amin'ny dingana famaranana. Raha toa ka resy tamin'ny isa 13 no 20 ny ekipa ny Zigle Omaly. Naizana zany efa dia efa zava-dehibe ny fahitana ny solotena malagasy miatrika ny lalao famaranana ny mondial la Marseillaise à pétanque ka toa ka azo Madagasikara izany dia isika no firenena voalohany ivelan'ny Frantsa mandrobaka ity amboara ity. Etsy ankilan'izay kosa dia nilaza Yves fa ezaka maro no natao vao tonga amin'izao dingana izao ary nisaotra sahady ny mpanoana rehetra na ny ivelany na ny eto an-toerana izy. Ouais, c'était tellement serré parce que l'autre équipe ils ont bien joué aussi. Et nous aussi, il y a un moment qu'on a tourné la chance et tout, mais ça va, on est vraiment contents d'être là. Ouais, je le connais et en plus, je suis vraiment fier de nous parce que Madagascar n'a pas encore remporté la Marseillaise et on va essayer de le gagner parce que le temps, ils ont perdu en finale aussi. Je remercie tout le peuple malgache qui nous soutient pendant toute la Marseillaise et les gens qui nous entourent aussi, même ici. Je vous remercie du fond du cœur, c'est tellement bien. Amin'ny fitoralatsaka fahefany kosa no hiatrika ny famaranana izy ireo mahalona Kanté sy Jean-Claude Jouffre ary Philippe Suchot izay tompon-daka farany tamin'ny mondial la Marseillaise à pétanque andiany fahatelo-ambinipolo. Lalao izay mandeha amin'izao ora iresantsika izao ary mitarika amin'ny isa valo i Madagasikara raha iray kosa ho andry izy ireo
frantsay izao kotsika dia anaraka an'ireo resabe. Ny pejy vaovao malaza eran-tany ofisialy notoloran'ny fanjakana malagasy ny mari-boninahitra officier de l'ordre national malagasy Isaondra Finina zanany noho ny zava-bitany teo amin'ny fanandratana ny zavakanto malagasy indrindra fa ny hira gasy. Ny pejy Jirama ofisialy ny ela ny vokatra azo tsinjaraina eto Antananarivo androany noho ireto antony ireto: ny ena ny avo ny rano andekaleka, tsy ampy taramasoandro ao amin'ny tobo famokarana herinaratra ao Ambatolampy. Misy fahasimbany ihany koa ny milina iray HFO ao Antsirabe. Noho izany dia voatery mampiatra fahatambahan-jiro mifandimby androany. Ny pejy polisy-pirenena malagasy filazana fikarohana ity olona iray ity dia manandraraha eny anivon'ny polisy-pirenena koa iangaviana izay mahafantatra azy mba hanantona ny polisy akaiky azy na hanantona ny komisarian'ny boriboritany fahaenina Ambohimanarina CSP 6. Ny pejy polisy-pirenena malagasy Tolanaro, lehilahy iray misy loky ho mpampiditra mpiasa amina orinasa any an-toerana voasambotry ny polisy-pirenena. Ady amin'ny fisolokiana fisandohana andraikitra fampiasana ny famokarana osoko izany rehetra izany no fandikan-dalàna anenjehana ity lehilahy 20 taona ity. Taraina nataon'ny mponina tao amin'ny vokotany Ampamakiambato no voarain'ny polisy avy ampitalavam-pahatra ny filaminam-bahoaka tao Tolanaro ka nirosoana tamin'ny fanadihadiana. Fantatra tamin'izany fa nangavola tsy hamadrariny amin'ireo mponina ity lehilahy ity ary milaza fa iraka avy amina orinasa lehibe vitsivitsy ao Tolanaro ary afaka mampiditra mpiasa. Nisy nahatsikaritra nefa io teti-dratsy io ka nampilaza avy hatrany ny polisy-pirenena. Niroso tamin'ny fisamborana ity mpisanjoka ity ny polisy ny farany herinandro teo ka natolotra ny fampanoavana izy ny 9 Jolay 2024 ary nitoboka-ponja ao Tolanaro. Ny pejy vaovao malaza eran-tany ofisialy voasokajy isan'ireo firenena ambany fidiram-bola na revenu national brut isam-batan'olona i Madagasikara araka ny banky iraisan-pirenena satria manodidina ny $500 isan-taona ny vola miditra isam-batan'olona raha oharina amin'ny maneran-tany izay $530 ny enina 170 ny fanondranana teto an-toerana ary mavesatra trosa ny toe-karena. Manoloana izany, inona no tsy akana lesona amin'ny firenena afrikanina toa ny Zambia? Tamin'ny taona 2019, $80 monja ny RMB isan-taona ny olona tao Zambia, nefa efa tafiakatra $730 tamin'ny taona 2022. Nahazo vola mitentina $7.4 miliara tamin'ny fanondranana cuivre izy ny taona 2022 izay 700 isan-jato amin'ny vola vahiny miditra ao an-toerana. Ampiasana ananganana fotodrafitrasa, sekoly, hopitaly ary nafahana namorona asa maro dia maro isan-taona. Mety ho vahaolana aingana ao Madagasikara ihany koa raha izany ny sehatry ny harena ankibon'ny tany ara-dalàna afaka manova ny toe-karen'ny firenena. Tsy ampy ny isan'ireo mpianala na polisinala eto Madagasikara, mpianala iray miandraikitra velaran-tany 7.4 hektara eto Madagasikara kanefa raha ny fenitra tokony 2 hektara no sany mpianala iray raha nambara ny ministry ny tontolo iainana sy ny famparisoana Lovainjafy. Ankoatra ny tsy fampinisa dia anaovan'ny ministera ny tontolo iainana atsisika ny hanomezana ireo mpianala fitaovana toy ny basy. Mbola manjaka sady matanjaka na fitaovana ireo mpitrandraka sy mpanao trafika ny arena voajanahary ka tokony hanomezana azy ireo fitaovana hoy ny ministry ny tontolo iainana sy ny famparisoana Lovainjafy. Raha ny fenitra iraisam-pirenena dia tokony andraikitra velaran-tany 2 hektara ny mpianala iray. Tsy izany nefa ny zava-misy eto Madagasikara fa mpianala iray miaro velaran-tany 7.4 hektara. Araka izany, mbola tena tsy ampy ny isan'ny mpianala eto amintsika. Toy izany indrindra dia manao atsisika ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy mba hahazoana ireo mpianala anjara amin'ireo poste budgetaire ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 420. Samy mila mpianala avokoa ny faritra 420 eto Madagasikara fa ireo valan-javaboary sy faritra rovana no tena lahara-pahamehana amin'izany araka ny fanazavana.
tokony ampitomboina ny isan'ny mpianala. Zany tena fangatahan'ny ministère tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovainjafy efa manao ny atsisika rehetra ary aingany mba ho tafiditra ao anatin'ny teti-bolam-panjakana 2024 sy 2025 ny poste budgétaire vaovao ho an'ny mpianala. Ankoatran'isan'ny olona dia mbola tsy ampy ihany koa ny fitaovana entina miaro ny tontolo iainana eto Madagasikara. Efa nisy ny ezaka natao toy ny fampiasana drone saingy mbola mila fampitaovana ireo miasa eny an-kianja. Isan'ny paikady eo andalam-pametrahana ny fampiasana ireo mpianalan'ny basy sy ny fampiofanana azy ireo. Mikasika izany, iarahana miasa amin'ny zandarimaria-pirenena taoriany fangatana nataon'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy tamin'ny taona lasa. Ny mpianala dia veriko hazavaina dia corps paramilitaire. Midika zany hoe tokony mitana basy rehefa miasa ny kianja satria asa tena mafy dia mafy izy io. Matetika mifanena miaraka amin'ny tambazotra ny ratsy izay mpanao trafika. Mpianatra ho teknisian'ny ala miisa 10 no navoaka tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny ivitoeram-panofanana ireo teknisian'ny ala CNFTF eny Angavokely izay nizara ho andiany 2 dia ny iraka sy ny vonona. Vehivavy ny 520 amin'ireo raha toka lehilahy kosa ny 570. Nisy ihany koa ny fitokanana ireo foto-drafitr'asan'ny CNFTF ahitana efitrano fatoriana ho an'ny mpianatra teto Nandihizana Karion. Fambolanjanona tamin'ny resaka fahatapahan-jiro ny ady efitrano teo anatin'ny fandaharana demokrasia mivantana tokony nisy ny fanaraha-maso akaiky mba ampirindra sy ampandeha tsara ny herinaratra tetsy ankilan'izay. Nisy ihany koa ireo nanamafy fa tokony irahina ny malagasy anarenana ny Madagasikara. Radio Plus 100.2 FM. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny 7 sy sasany maraina. Hoy Madame Lydia avy any amin'ny distrikana Paravaravora androany tao anatin'ny fanehoan-keviny. Tokony araha-maso akaiky ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Jirama. Tokony hamaly ny filan'ny vahoaka araka ny tokony ho izy ireo. Mitodika ny Jirama. Le Jirama indray tsy manety ho an'ny vahoaka malagasy tsara no dingin-dramo. Tokony izay mpanjifa ngeny no dingin-dramo fa tsy nareo mihitsy. Fa za zany ambany mitodika ny filoham-pirenena hoe avao tsara ireo izay tsy miasa samy manana ny andraikiny izy ireo. Ao ny teknisiana, ao ny mpiarana zo ny mpanjifa. Saingy koa ireo mpiarana zo ny mpanjifa ireo raha miaro ny vahoaka malagasy mpanjifa ny jiro marina izy ireo sa tsara dia foana. Ny teny président hoe sapao ny karama izay tsy miasa dia zareo amin'ny vahoaka malagasy ny karamany amerenana faty antoka amin'ny délestage nataon-jareo eo. Fa tokony zareo ary miaro amin'ny vahoaka malagasy amin'ny tolotra tsara ho an'ny vahoaka malagasy. Demokrasia mivantana. Mila mirahina ny mpanohatra sy ny mpanohana manoloana ny olana misy eto amin'ny firenena. Mariky ny fitiavan-tanindrazana avokoa izany. Hoy Monsieur Radeza avy any amin'ny commune Ambohibary Sambaina. Mba misy zavatra hafa hoentina hampandrosoe fa zany foana. Io any azo atao tsara no manampy ny mpitondra. Ianao raha manotondra dia misy vadika orange ianao ny vadika menamena ianao. Fa tena fitiavan-tanindrazana dia miasa anatin'ny fahasamihafana loko, fahasamihafana. Raha tena tia tanindrazana amin'ny mpanao politika tokony hiara-iasa. Zany hoe rehefa vita zany fisy ny fanasa vangana ny fifidianana. Fa rehefa misy kosa toiraisana ady. Demokrasia mivantana. Tokony tsy abadona sy ambakaina ny vahoaka malagasy. Ho kosa Monsieur Skies. Zay le izy soloina fa olona ndainy tsy mampana tena tsy misy. Dia Madame Lydia resaka Jirama adiny Madame Lydia ny président ny teny fa ho ampiny 400 mégawatt. Izy tsy niteny hoe ho ampiny Jirama, izy tsy niteny hoe ho ampirakana fa ho ampiny koza izy mihitsy no anampy azy. Ka tsy tanteraka izy zao. Zavatra tsy tanteraka. Fa le vahoaka mantsy tsy tsara zany le manambaka vahoaka noho tsy fahalalana. Ary ny vahoaka malagasy tsy tangata aza zarazarina zavatra fa le vidiny amboarina azonareo. Zany ny tany mandroso zany. Ny tany mandroso tsisy mizarazara zany. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny 7 sy sasany maraina. Ataorany toromarika entitra nomeny Floraduel dia nitarika fivoriana teny amin'ny BNGRC ny Praiministra Christian Tsay androany maraina nifantoka tamin'ny fandrindrana ny drafitr'asa fanampiana maika ho an'ny mponina ao amin'ny distrikany Kongo Ndinika indrindra amin'ny ady amin'ny tazomoka sy ny fanohanana ara-tsakafo. Nitarika fivoriana lehibe teny amin'ny Brown ny BNGRC ny Praiministra lehibe ny gouvernemanta Christian Tsay androany maraina ho fanamafisana ny fandrindrana ny drafitr'asa fanampiana ho an'ny mponina ao Ikongo.
Ity hetsika ity dia taorian'ny fivoriana maro niarahana tamin'ny Flora Joel izay nanome toromarika entitra sy mazava mikasika ny tokony hanatanterahana ny fanampiana maro lafo ho an'ny distrika. Nifantoka tamin'ny ady ny mitazomoka sy ny fanaonana ara-tsakafo ho an'ny vahoaka ny an-toerana, nialadinika nandritra ny fivoriana nandray anjara tamin'izany. Ireo mpikambana sasany amin'ny gouvernemanta tompon'andraikitra ambony ao amin'ny alatsamanga Kisatokajiny, setra sivily sy ny amin'ny tafika izay samy manana andraikitra mivantana amin'ny fampandehanana ny fanatanterahana ny paikady sosialy ity. Nambaran'ny Prime Ministra fa tsy maintsy entina haingana ireo fanampiana rehetra mba hahafahan'ny mponina miarina sy miatrika ny zava-misy. Anisan'ny voaresaka amin'ny antsipiriany ireo fanamafisana fitsaboana ireo marary, tratra ny etazomoka ny fanapariana fanafody sy ny fandriana misy odimoka ary ny famatsiana sakafo ho an'ireo ankonana marefo. Tanjona amin'ny paikady fotony ity ny hanamafisana ny fitokisan'ny mponina amin'ny fanjakana sy ny fampanjariana sosialim-bahoaka indrindra amin'ny fiatrena ireo olana ara-pahasalamana sy ara-tsakafo mitranga ao amin'ny distrika ny Kongo. Iverenantsika ny vaovaon'ny fanatanjahantena eo amin'ny taranja baolina kitra kosa indray. Raha mpitso no anaovana ny lalao miverina ao anatin'ny dingana manasadalana ho an'ny PFL ho tanterenany amin'ny kianjan'ny Knapsa Vontovorona izany araky ny tapaky ny fikambanana ireo kloba baolina kitra sangany eto Madagasikara na ny CFM. Hoentitra ny fitandroana filaminana mandritra ity lalao ity mba hisoroana ny zavantranga tamin'ny lalao mandroso ny onan'ny LGK Plus sy ny Mama FC toa ny fanazavana izay tateriny Romier Manana. Lalao roa sisa dia ho fantatra ny kluba ho tompon-dakan'i Madagasikara amin'ny baolina kitra ho tanterahana rahampitso ny lalao manasadalana miverina ifandona ny LGK Plus sy ny Mama FC ary ny CFF andorany fotsiny Kosofa. Tsy atao eny amin'ny kianja ny LGK Plus bypass toy ny tamin'ny lalao paifadalana sy manasadalana maroso anefa lalao fa eny amin'ny kianja ny Knapsa ny Vontovorona. Araka ny fanapahan-kevitra ny raisin'ireo fikambanana ireo kluba amin'ny baolina kitra sangany eto Madagasikara. Izany natao dia ho fisorohana ny korotana mety hitranga. Fa misy ihany koa ny fepetra manokana ho entina mba hampilamina ny fifananana raha ny fanazavany ny filohan'ny CFM. Nanapa-kevitra ny rehetra satria tombotsoanay sady voninahitra ho an'ny CFM ny mahavita compétition, mahavita ny manome ny anaran'ny club tompon-dakan'i Madagasikara ny Afrika. Ny filaminana hitanay dia ny hoe alefa eny Vontovorona ny lalao miverina mba ho elana amin'ilay zavatra nitranga tamin'ny lalao mandroso reny zany. Raisina aloha zany dia ny hoe ny tompona andraikitra. Akoatra ny tena tompona andraikitra tsy tafiditra ao anatin'ny kianja mihitsy. Amin'ny alahady ho avy izao ny daty napetraka anaovana ny famaranana saingy mety hemitra indray izany raha nambara ny filohan'ny CFM hatrany. Ny antony dia noho ny fandaminana ny amin'ny fampiasana ny kianjan'ny Barea ka tsy maintsy hijery andro hafa mialoha ndraiky amin'ny 30 ny volana Jolay izy ireo. Atombono antsika ihany koa mantsy na ny amborana ny fanomezana ny anarana ireo tompon'aka Madagasikara amin'ny firaika amin'ny 30 ny volana Jolay izao izay fehimpotoana farany nomen'ny CAF raha ny fanazavana hatrany. Etsekilan'izay ahina tsy tohitsony ny fifanarahana eo amin'ny CFM sy ny federasiona satria misy amin'ireo mpikambana ao amin'ny komity mpanantanteraka ny FMF no tsy mankasitraka ny fanomezana ny fitantanana ny fifananana PFL ho an'ny CFM intsony raha ny fanazavana hatrany. Ny CFM manaraka tapitra ny contrat aloha na amin'ny fédération ary. Za mahita hoe raha izao olana zao no miteny fa olana tena olana goavana ny rahana niasa tamin'ny fédération isorana filohan'ny fédération na hainy jery ataoko hoe izy rery fa ny membre ny CEO rehetrarehetra dia tsy ny akamarony surtout le manana club reo ohatrany hoe ny Fanalamanga manana ny CEO, ny Isaka Foot manana ny CEO, ireny tsy nakato mihitsy ny fitantanana ny hoe ny raisin'ny CFM io championnat io. Ka mino io fanapahan-kevitra zareo mety ho raisiny io, mety hoe tsy izay fanapahan-kevitrany eo dia hitantsika izay ny nampikorotana ny fifananana raha tsy fantatry nareo. Ny CE no manapaka hoe fosa tsy maintsy mandeha any ary zatra voriana zany. Manodidina ny 12 tapitrisa eo amin'izao ny mampiasa ny tambazotra ampifandraisana IAS Madagasikara na niova ho IAS aza ny anarana telemanta eo aloha dia mbola voatazona hatrany ny mpanjifa ary vao maika aza mitombo noho izany indrindra no antony anaovan'izy ireo ny hetsika mega live IAS ny zoma 17 Jolay izao hoentin'izy ireo hisaorana ny mpanjifa azy ka ireo mpanakanto rehetra ao anatin'ny ambasadorny IAS Madagasikara no hanolotra aseho amin'izany. Romier Manana, fitandremana anjara. Na dia niova ho IAS Madagasikara zany telemanta eo aloha dia nitombo hatrany ny mpanjifa ho aminy manodidina ny 12 tapitrisa eo amin'izao ireo olona mampiasa ity tambazotra ity
ho fanomezana fafampo ireo mpanjifa dia nanao etsika megalevy asy izy ireo ka ireo rehetra manjifa nitolotra iasy amin'ny sarany rivoriany mihoatra eny amin'ny tranombarotra iasy na ny asy toro isitraka tapakila mamepona avokoa. Iavaka ty etsika ity satria ireo mpanakanto kalaza eto Madagasikara no anavana izany izay ao anatin'ny ambasadoro ny asa Madagasikara ihany koa. Zany ireo mpanjifa nitolotra iasy dia raisina ohatran'ny hoe fianakaviam-be izy ity dia ny ao anatin'ilay fianakaviam-be moa zany dia misy ihany koa izay ny atao hoe ambassadeur izay ao anatin'ny fianakaviam-be any asa ihany koa dia entina hisaorana ireo mpanjifa ary entina manamafy ihany koa hoe marina hoe nisy fiovananarana hoe tellement niova iasa fa ao anatin'ilay fiovana iasa misy ny ara-mbola atevina kokoa ny ezaka ataonay eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny kolotsaina, eo anivon'ny ny ara ekonomika moa izany. Ary ny tena mateo ampiavaka anazy koa tsy mbola nisy mihitsy izany hoe iasa mikarakara fampisehoana miaraka amin'ireo ambasadora ireo eny toerana koa mbola maro ny surprise miandrantsika. Isany koa ny fampisehoana ifanindran-dalana amin'ity megalevy asy amin'ny 24 ny volana Jolay ity manerana ny faritra sivy eto Madagasikara ka isiraka fampisehoana sy kilalao maro samihafa. Manasantsika indray anaraka ny ireo vaovao tapatapany. Notoloran'ny findram-panjakana ny mari-boninahitra ofisier de l'ordre national malagasy Sondrafina zanany atsaivina fa teo amin'ny 17 taonany irazafin-dranaefy Sondrafina izao ndao sy ny fahafatesana izao Biragasy sady filohan'ny tarika Sondrafina zanany fianarivony tenany. Isareo andrarezi ny Iragasy ary nitondra avo ny kolotsaina malagasy izy. No afisy ministra ny serasera sy ny kolotsaina fa anisany manampy ny Biragasy findram-panjakana ary manakaiky azy ireo hatrany porofony izany ny fametrahana ny kianja manokana ho an'ny Biragasy eo ampifiloha. Anisany sangany tamin'ny sehatra ity ihany koa Sondrafina zanany ary nametraka tantara ka hitoetra hatrany ny sanganasa andrany fanazavana hatrany. Ka androany ho apetraka ny mari-boninahitra farany ho an'ny Sondrafina. Mamela ahy ianareo tsy hametraka an'ilay hoe tompoko ny vavy satria ny asany toetra ary ny artiste de velona mandrakizay ao am-pon'ny malagasy. Ka androany dia mampitraka antsika rehetra ao kare ianareo zanany, ianareo taranany dia handray an'izao ilo netiny nampiroboroboana ny hira malagasy izao. Fahasalorana ny tompoko vavy Razafindranay Sondrafina ny mari-boninahitram-pirenena officier de l'ordre national malagasy. Niala teny am-piafiloha toerana nanolorana mari-boninahitra azy ny vatamangatsika ny Razafindranay Sondrafina ro entina any amboanana arivomamo ataorian'izay. Isapotsy 12 ny volana Jolay kosa no alevina any amin'ny fasan'ny vadiny eny arivomamo i Razafindranay Sondrafina. Mbola maro ireo mpianatra no tsy mbola miditra an-tsekoly eo amin'ny fokontany ny Rovan'ny Volo ao Manoro noho ny fahasahiranana ny ray aman-dreny hoy ny sombavambahoaka. Anisany etaetan'ny ray aman-dreny anefa ny fanatsarana ny lafiny fanabeazana sy ny sosialin'ireo mpianatra hoy ny tatra voaray ny sombavambahoaka. Teto amin'ny fokontany ny Rovan'ny Volo betsy zaraina indray noho izany nanoizana fidinana ifotony mba ho famalina ny etaetan'ireo vahoaka dia tonga nanolotra table banc sy kozakoza samihafa. Teto amin'ny fokontany Ambilabe indray kosa nanomezana tosika ho an'ireo mpanao fanatanjahantena na sokady lehilahy na sokady vehivavy. Nanamafy moa ny sombavambahoaka manasoto natonga fa ilaina hatrany ny fionana sy ny fidinana ifotony ahitana sy amantarana ny tena filan'ny vahoaka eny ifotony. Napetaka ny maraina ny alarobia 7 Jolay 2024 ny vokam-panadinana BEPC seconde eto amin'ny Sisko ny toliara voalohany. 7 faingo 4 isan-jato ny tampahafana tamin'ity taom-pianarana 4 5 raha toa ka 1 faingo 1 isan-jato ny taom-pianarana 3 4 ahitana fiainana araka izany ny vokam-panadinana. Izany ka tsy ny fiainana zany dia teraky ny resaka ataoko ohatrany hoe fiambenana, resaka prudence ny fiaraha-misalahy ny surveillant de salle sy ny surveillant de cours par rapport amin'ny fiadiana amin'ny resaka fuite de sujet izay ataoko an'izao hoe nisy tany amin'ny tambazotra serasera nisy an'izany fa sahako no miteny fa noho ny foy systématique izay natao tena amin'ny centre tsirairay avy dia tsy nitafilitsy atao agnatin'ny salle d'examen ireny fuite de sujet ireny. Izany angamba no antony no nahatonga ny io résultat somary niena satria maro ny zaza somary dysfonctionnaire tao anatin'ny surveillance
izay somary sarotiny dia sarotiny mihitsy isan'ny taona moa zany sarotiny fa tena trop loatra tamin'ity taona ity satria tena tsika tsy mikatraka ny 100% fa mikatsaka ny anatsarana ny kalitaony fanabeazam-pirenena. Efa tsy andry ireo mpiadina ny hijery ny anarany eto amin'ny biron ny Sisco ny toliara voalohany. Zao kosa tsika naraka ny voambolana. Androany ty ny voambolana hoe manihatra indray no izana fatarina ny heviny. Ny hevitry ny hoe manihatra dia samitsena na koa hoe fanandrana, izany hoe fanena na miona na koa mifanatrika. Amin'ny teny frantsay no mahalaza azy dia hoe se rencontrer. Voambolana izay azo lasaina tsara ohatra rehefa amin'ny teny malagasy atao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Avy niaritra mafy tany amin'ny hopitaly izy, ka tsara raha manihatra azy ao an-trano tsika fianakaviana rehefa mody izy. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra atao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Tandreo mandeha alina fa tsy vita mola mifanihatra amin'ny olon-dratsy, na koa hoe tena rariny raha ho tsenaina eny amin'ny seranam-piaramanidina ireo atleta malagasy, satria nahazo amboary izy ireo rehefa avy nanihatra tamin'ireo ekipa mifanandrina tamin'ny lalao goavana iny. Rehefa azontsika ary midika amin'ny voambolana hoe manihatra, izay midika hoe samitsena na koa fanandrina, dia azontsika izarana tsara mampiasa izany araka ny tokony hitenenana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagascar. Ny ekipa malagasy amin'ny tsipika ny etepo misy mbola manehatra ny zareo ekipa frantsay amin'izao ora. Itenenantsika izao mirarosoa azy ireo azo an'izay amboara izay fa zao koa sika tianaraka ny mara hoe Bijouterie ravaka mividy volamena, manao ny asa rehetra momba ny volamena sy volafotsy. Magasin Nouveau TB Orisque Box 3 Antanarena ambany pharmacie Pergola. Sini Orange eo anilanao manolotra ho anao. Moteur action. Daholy tonga dia ny professeur zany zao zara raha mba afaka alota ty tsika ankany ty. Manana raha dia vakina dia sao. Inona? Tsy valina analiziko moko. Aiza koa misy valina analizy vakinao zany. Professeur ihany mamaky an'ity zay mahatonga le hoe confidentiel ty. Mananga fatarity fa zany efa tena ela firy andro zay Fa tsy nga mahita misy tory. inona hainao zao ny ao anatin'ity? Vakinako manao maka teniko firy andro tsy mahita tory inona no manjoa anahy amin'ity aretiko ty. Tsy azoko mihitsy. Efa hoe professeur ihany no tokony hamaky an'ino. Angalo loatra rehefa tonga any dia hita efa za efa tsy sindrindona efa tsy andro zay vakina. Dia ahoana zany zao io misokatra io? Dia verenana. Nareo mahafoloka. Afabaraka amin'ny professeur mihitsy Tena zao. voa ary posia. Ha? Voa wa. Voa ahoana? Positif ty. Positif? Namfona raga. Fa napozika any zany le izy. Andrekaky io. Hitanao. Aloka zany hoe satria ity zany raha zao zavatra zao fa hitako ao ny aretiny io fa nisy olona voan'ny ohatrany io. Eo amin'ny telo volana eo sisa raha matezy. Mety hoe tsy miaraka tsao zany tsika zany fa mety any akoatra andray dia fona aminao Andrekaky. Aminao fa fantatro ny nazahoako an'io dia mamelana. J'assure mihitsy rehefa possible tany amin'ny deal no nazahoako an'ity. Andrekaky. Na io deal na Yvonne. Yvonne mpanasa lamba tsika? Nisy taona tamin'le hitanao le tsikesenao le famaly be reny. Dia ohatrany mamamika ilay dia lasa mifankaty taminy dia mety tany aminy mihitsy. Za zany ke tena nitsakitsahanao tamin'izay olona rehetrarehetra Mamelana zao. anao efa telo volana kely sisa mba iainako ity inge raha ela indrindra zany telo volana dia tsy maintsy ho lasa. Hatramin'izay ianao tsy nalala netrehitra zany ko efa voa ianao dia zay vao mody hoe mamelana sy ny tariny eo. Ka izy ary moa nanapova zay ary mivala le analizy. Za ve tsy apozinao hoe rehefa mitsangajanga dia zao mivoaka aniko. Anga misy an'izany izy ty hoe tsy apozinao hoana. Zany ange nisy an'le zatra nataonao natezitra reny ange. Na le tamin'le ndray mpandeha somary iva niaraka tamin'ny bandy akamy iny le teny atsara lalàna angambany. Andray anga dia nisy an'izany. Tora sendro mba mamela moa anao efa andro kely sainako ty mba aloha mba efa aleko dia ataoko daholo zay mahafinaritra anao.
ataonao ahoana izay mahafinaritra anako izany ve tsy eritreretinao izany vadinao fa mety ho tonga aty amiko koa izany rehetrarehetra izany e efa za aloha zao mivoty tsy tonga any aminao fa mba afatry fotsiny zany ty alohan'ny lako hoe maty aho zany dia tsy mifankahita tsontsika dia aza miteniteny foana koa ka telo volana isy izy dia mba tiako dalisy raha nga vadina amin'izay rehefa lasa eo inona dalisy le bandiny dalisy raha farak'izay olona tsy tianao indrindra eto ambonin'ny taniko ahoana nandeha nambady any dalisy ka amin'izay koa izy mba mitondra mafy ohatran'ny netrehako niaraka taminao rehetrarehetra hatramin'izay reniko enao zao mampitondra ny mafy anahy ioko efa io raha ny zava-misy ko atao ahoana antatity io e andray mahatsiravina ho za dia mamelahana fa tsy any makaraha fo be zako ka voany ary ako ataoko ahoana fa andehitsika dia any professeur zany dia sady manao veloma fa tsy azoko inona zany le positif amin'ity aloha e io misy hoe aplusy be io ko kasokajin-drahanao ange io aplusy io e mangatsy hoe positif amin'le aretina tsisy idiran'izaniko reto zao karazana aretiny retiko jereo tsara dia tsisy hoe positif hoe vo sokajin-draha io AB plus io e AB positif AB plus ny fa za tsy niaraka tamin'ny olona zany rehefa natokana ho tsambaratelo dia aleo ajainy ny mpisapirery ihany no tokony hijery ny valiny fitoriana voalohany Coupé dans la boîte. izay koa no amaranako ny vaovao izao alina izao mirariso atsika rehetra amin'ity alina ity Eliza Hermanina mbola araka amintsika ao anatin'ny zanam-pandarana songadina veloma tompoko araka ny fanatsidikatsika tao anatin'ny lohatenim-baovao dia nisan'ireo taranja ambona manahirana ireo mpiadina amin'ny fanadinana baccalauréat ny matematika sy malagasy raha nambaran'ireo mpiadina rehefa anatin'ny kiondalana farany mialoha ny hatrena ny fanadinana ofisial nefa ireo mpianatra amin'izao fotoana izao amafisina sy ny famerenana ary ampitomboana ny famonjena ireo cours samihafa ahafana mahazo teknika maro samihafa hoy ireo mpianatra ho fanohanana ireo mpiadina amin'ny baccalauréat kosa nefa dia ho tanteraina ny sabotsy 12 jolay izao eny amin'ny EPP Nansana tahaka ny isan-taona ny famerenana faobe maimaim-pony iarana amin'ny vondron'ny mpampianatra nomezana ireo teknika sy paikady samihafa ifehezana ny lesona sy hatrena ny fanadinana amin'tsinandriam-boalola misariny Omega Merton. Anisan'ny ireo mpiadina amin'ny baccalauréat 2024 Erisanty sy Samina samy amin'ny Skadia samy manana olana amin'ny taranja matematika sy SVT izy ireo ampy tsara ny fampianana andritra ny taom-pianarana saingy mbola mitoetra ireo lesika sarotra renina antony amafisana ny famerenana samihafa sy famonjena ireo karazana koro azona traikefa sy fahaiza-manao raha nambaran'izy ireo. SVT dia matematika aloha zao fianarana lesona isaky ny hariva dia fampiarana le zavatra azo aty averina any an-trano ny koro aloha efa aty ihany ny assureny fa mety hoe resaka faradoboka angamba ny sisa mifonjena prof aty matematika miezaka mamerimberina manao exercice rehefa tonga any an-trano. Mbola tafiditra anatin'ireo taranja manahirana ny ankamaroany mpianatra ihany koa ny taranja malagasy saro ny teknôlôjia sy ny fivoarana ny teny malagasy ka very ny fivehezan'ireo mpianatra izany anisan'ny taranja mety hafa mpanadinana ny taranja malagasy raha toka ambany ny naoty indrindra ho an'ny Skadia. Eo ihany koa firoborobon'ny teknôlôjia maro samihafa dia lasa tsy mamaky boky intsony ny mpianatra lasa mamenatra zany hoe andao amaky sombon-tantara malagasy tamin'ny androntsika mety hoe fandrombana Diandre Malala vohitsy ny nofy menarana zao katraka ny fihedanana fa ny ankizy amin'izao efa tsy dia any anatin'izay zavatra izay intsony ho any Skadia baka Skadia na anao mazia azy vao tsy afaka baka vao tsy mahazo moyenne le malagasy dia tsisy hevitra intsony mihitsy ny fafahana baka ho any sokajy littéraire zany zay na Skadia ho any sokajy L indrindra isa enina coefficient 6 zany zay taranja malagasy zay nefa ankehitriny na manoratra teny malagasy ary manahirana ny ankizy aty amin'ny kilasy famaranana. Ireo taranja tena manahirana ny mpianatra araka izany no notsingaina ho tanterahana mandritra ny hetsika famerenana faobe maimaim-pony iarana amin'ny vondron'ny mpampianatra eto Antananarivo tanterahana ny sabotsy ho avy izao eny amin'ny EPP Nansana ity famerenana faobe maimaim-pony
ho an'ny fanadinana bakalorea ity. Dia amin'ity ny mpampianatra voafantina daholy no entina aloha ame anio koro maimaim-poana ho an'ny ankizy io ary mahavoafantina azy efa manana ny stratégie ny daholo ireo mpampianatra ireo anamorana ny fanalana baccalauréat ho an'ny ankizy zany hoe na méthodologie na technique simple sy efficace io zany hoe ireo rehetra ireo no entin'ny mpampianatra ary aza matahotra ianareo mpianatra fa efa voafantina araka ny teneniko teo ny mpampianatra tonga. Ifamizanan'ireo tetika sy paika samihafa ifehezana ny lesona ary atrehana ny fanadinana ny famerenana vaobe ra ny fanazavana. Ny antony tena anaovana an'ity cours gratuit ana baka ity dia tsapanay loatra ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny izay verina hoe mba tia hampiana-janaka izy ao anatin'izao fanomana baka zao nefa tsy manana izay moyen izay dia indreto izahay mpanabe zany solotena ihany moa izay hikarakara izay cours gratuit izay. Tamin'ny herintaona 570 ankizy zany no niatrika an'izay tamin'ny herintaona tao amin'ny EPP Nansana dia amin'ity moa zany izahana hoe hiakatra foana ny isa ao anatin'izay zavatra izay. Ny 20 hatramin'ny 4 Jolay izao moa no hiatrika ny fanadinana baccalauréat ny eto Madagasikara. Izay mamarana efa mpahalalam-baovao sika tamin'ny sihariva ty tompolaizy tompoko vavy ankasitragnanareo sy nitrandraky taminay hatramin'ny farany mbola miaraka aminareo ito eo no maray manasana sady agnaraka efa mpahalalam-baovao maray.